Eto Anjiamangiriny ity zary natao vakoka izy io ankehitriny ho fahatsiarovana azy amboniny ity tsangambato misy ny vongantsariny izay andalam-pahavitana ity. Manana tombonday ny mpianatra eto amin'ny EPP Ambodiseline Kiamo ato amin'ny fatrany avy Antsiranana no amin'ny fahafantarana ny tantara. Ny tranta voela azy, ino koa tena fatana tsika azy? Nano fianarana hatrany Philibert Tsiranga mandra-pahatongavany teo amin'ny filohan'ny Repoblika voalohany. Andeha toza zany andeha hanala fanadina andeha ndafy. Misy fanadina tsabonay koay, palfaha Mangah jolo fandary koranty izy, vita jolo izy. Tsoko mandeha tany andeha fandafy tany. Niboaka avy tany izy, nahazo député voalohany amin'ny député malagasy. Natsoto district tamin'ny district Malitsara tao, maneho ny district raiky, nohony izy nahazo député malagasy. Nahazo député izy tagno raiky koa tagno koa izy, handeha andafy koa izy, misy fanadiny hatany. Mandeha tangary korano koa izy nagaho jolo. Kinivôlagna andeha lahanahy mandeha aiza koa. Aiza andeha andafy, ino koa raha agny. Noza toko boka biagana ndray tsy henareo ino tsy ahizana iala. Vita jolo izy tsaky tandafy tany izy, telo tany izy avy tany, niboaka avy tany izy nahazo filovan-tegna amin'ny président de la République malagasy. Fandoarana zareo général de Gaulle, tsisy amin'ny tempo, tsisy ady, tsisy tapondro, tena lagna tsisy tapondro. Amin'ny mahatanànany Ambarokorano dia nitsiarovany hatrany izany toerana izany, nanangana trano azy izy. Amin'izao fotoan'izao dia ny havany no mitoby eo. Teto amin'ity toerana misy ny bureau-ny commune ity kosa no fitobian'ny hélicoptère Tsiranga rehefa mamangy any Ambarokorano izy. Tsy nataony Ambanjafitra ny fametrana ny fotodrafitrasa. Hagnahy izy tsabo raha tokony ho tsara amin'ny tanàna misy mininy, votsotro raha ny tsabo nalam-panjakana izy amin'ny asanazy. Zany nahalatsa-dranomaso azy teto, noho tsy nahatanteraka amin'ny raha tombosoany hatany amin'ny tany misy mininy. Amin'ny tany jiaby regny avy tany aby, satria za koa magnano aketo ozy ka raha olo tia-tegna loatra ozy. Alemy tany jiaby ozy, anaovanavako raha tsara bakeo mitodiky eto zany tsy mety misy raha fitiavan-tegna. Pôo io ny olo azy ny vavinao tsy tanteraka koa pôo. L'hôpital io izy nafa azy ny vavy, ndrizy tsy vita ara-dalanana jiaby koa. Trano raiky, mbola tsy voalary, tsy vita sima. Araiky di ny vita. Ny raha tantarany vita am'izy akeo io, io école avakeo amin'ny EPP roho akeo i hôpitaly avakeo halaka rano sotro madio ravagna zany gouvernementanazy izy akeo mba hamarano malofoka zany izy akeo. Mbola teto Ambarokorano ihany no namoany Tsiranga ny teniny taoriany nanonganana azy. Misy safidy natany amin'ny voahoaty Madagasikara. Kiniany tonga valizy izy, nandeha nividy varotra bazary. Nitomboahany valizy. Mbiny mandeha mitetefona vary. La président azafady hely, varina président Vere. Aiza ozy. Viribe mitetefona to. Tsy vary very ozy fa Madagasikara ny very. Zany. Very ny Madagasikara fitondrana anahy to kofa ny roboka. Ho very ny Madagasikara. Zany. Aveo izy koa fafaky izy, nanangana somotro be izy nandala Madagasikara. Izy laha ozy raha lahany, sombovany zare lahana aby somotro be. Fady. Tomba nare mitsangatsanga mipoagna mandala Madagasikara. Toa koa lako ozy, raha mandriaka miboaka Madagasikara, toa faty olo raha miboaka. Misy sakana raha mandriaky miboaka Madagasikara, raha andalako Madagasikara. Toa koa lako ozy, mas toa tsy alako mandra-pahafatika. Satria ihiady baka amin'olo mitorokitondraka. Io izy ny rarany, izy koa lalany somiko to, ohatry zay tsika to fanaro ny famono faty. Zany mampalahelo zaho izy, hiprontana Madagasikara ozy, ahantrany Madagasikara. Mazana hary ndraiky misy zany mbo regny ny teo izy mikorana zany. Avy izy ke tomba nihonahontra to, samariaky to boeko ne. Ohatsy mafimafy laha joro aminazy. Nampitomoany azy raha zany zay.
amin'ireo tanàna rehetra ty amin'ny faritra Sofia dia saika ahitana tsangambaton'ny tsiranina avokoa maniry ny hanina izany fahatsiarovana ny tany avilony eto Ambarikorany. amin'ny asabotsiny zany dia nisy ny tapany fahatelo amin'izay tantarany Philibert Tsiranana izay sy ny toerana ny aviny hoentiny Andriambiny Tsondre Maservelo sy Fitsy Tsondre Maservelo izay tany ny toerana mihitsy. Fa raha vao miresaka ny 12 febroary dia fantatra ihany koa ary tsy ahivina eto ny nahafa Nelson Mandela tany Amponja no niady amin'ny fanavaka vaham-bolokoditra tao Afrika Atsimo taona ny apartheid. Ndeo raha tsika miaraka amin'ny fampianan'ny malala ny manodidina an'izay. Roapolo taona lasa izay no nanambaran'ny filoha afrikanina tatsimy teo aloha Frederick Clerc ny fanafoanana ny fanavaka vaham-bolokoditra tao Afrika Atsimo. Teo anatrehany parlemanta ny nanambarany fa hovitsorana i Nelson Mandela izay niady sy nitolona mafy ho fitsahara ny fanavaka vaham-bolokoditra. Saika tsy nino ireo namana sy ny pomba ny Nelson Mandela tamin'izay fotoan'izay hoe hivoaka ny fonja ity ray ny ady amin'ny fanavaka vaham-bolokoditra ity. Rehefa nigadra nandritra ny 17 taona. Afaliana tsy obitratra no nandraisan'ny mponina tao Afrika Atsimo ny vaovao mafaly nambaran'ny filoha Frederick Clerc. Nateo aza ny afaliana dia nanahy ihany ireto pomba ny Nelson Mandela ireto satria ireo mpanohana ny apartheid dia mbola nizingizina tamin'ny heviny. Nanao fihetsiketsehana izy ireo fanoherana ny famoahana amponja any Nelson Mandela. Tsy nampiova ny hevitra tapaka nefa izay 7 andro taty aoriana izany hoe ny 12 febroary taona 1770 dia nivoaka ny fonja ihany i Nelson Mandela ny fampitantana tamin'ny vadiny. Afaliana sy orakoraka no nandraisan'ny vahoaka azy. Nisy nandrava nefa ireo vahoaka be ireo. Vokany iray ny maty, ampolony naratra mafy. Ny ampitsiny io no nanaovany Nelson Mandela valandresaka ho an'ny mpanao gazety maneran-tany. Nanao fanambarana entitra izy ny amin'ny hitolomana trany raha mbola miziriziry ireo fotsy hoditra mpanavaka vaham-bolokoditra. Ho marika izay fanafahana ny Nelson Mandela izay dia nasiana ity tsangambaton'ny tolona ity eto anolohan'ny fonja nigadrany. Tsangambato nampakana ny fihetsika nataony tamin'ny Nelson Mandela nivoaka ny fonja ny 12 febroary 1770. 70 taona moa i Nelson Mandela amin'izao fotoana izao ary andrasana ikabary ao amin'ny parlemanta ny Afrika Atsimo izy anio. Io no fotoana tokana isaon'ny vahoaka. Ferinety Madagasikara isika fiona teo amin'ny mpikambana amin'ny fahefana avy ny tetezamita sy ny mpikambana amin'ny gouvernemanta totosa androany tao amin'ny lapany mosikely ny fionana teo amin'ireo mpikambana amin'ny fahefana avy ny tetezamita sy nitaren'ny filoha lefitra ty androm-panjakana ity ny jeneraly Rasolo Sodolin sy ny mpikambana amin'ny gouvernemanta no taren'ny prime ministre lefitra ndraikitra amin'ny ati-tany manao Anta Cécile izay nisolo toerana fonjomaika amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ity androany ity ny fionana faharoa teo amin'ireo mpikambana amin'ireo androm-panjakana ireo tany amin'ny volana May ny voalohany mitatitra an'izay vaovao izay Gérald Tsonary sy Rivson Théogène ary nay miarakodina farany. Niompana indrindra tamin'ny fanomanana ny fifidianana ny lahadinika nitondra fanazavana momba izany ny prime ministre lefitra misahana ny ati-tany manoro Anta Cécile ka nilazany fa tsy misy intsony antony tsy ahafahana manatanteraka ny fifidianana ato anatin'ny 3 volana ho avy izao. Raha eo amin'ny lafiny teknika hoy izy dia vonona ny fanjakana. Isy ny logiciel vaovao dia ny logiciel SIGEM. Hapetraka ho eo ampelantanan'ny komity mahaleo tena manokana ny fanaraha-maso, ny lisam-pifidianana sy ny famoahana ny vokatra. Fanomanana ny enti-manana momba ny fanatanterahana izany no sahan'ny ministera ny ati-tany. Efa vita moa ny 7 isanjato ny fanisambahoaka. Misy moa amin'izao ny fanaovana karapanondro maimaim-poana sy ny fanomezana kopia mba hahafahan'ny olona isoratra amin'ny lisam-pifidianana. Aharitra hatramin'ny volana Desambra izany hetsika izany. 17 izao ny distrika efa nahazo ny fitaovana ilaina amin'izany ka amin'ny herinandro ambony vao alefa an'ireo distrika 376. Momba ny famoahana ny voka-pifidianana indray dia misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny ati-tany sy ny ministeran'ny vola ary ny an'ny postra sy ny fifandraisan-davitra amin'ny ho fanatanterahana izany. Tanjona ny amoahana ny 20 isanjato ny vokatra farafaharatsiny ny andro ny fifidianana. Ankoatr'izay moa dia nisy ny fanontaniana avy amin'ny mpikambana amin'ny filakevitra avy